Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, tonga anatin'ny fandarana TV MAHAVOKATSE indray isika. Izay fandarana iarahanao amin'ny serasera eto anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Anio isika dia hoentina anao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy na ny valo mars. Nandray anjara mavitrika tao anatin'izany ny mpiasa rehetra teto anivon'ity ministera ity. Dia izay sy ny mahakasika an'ireo asa tanteran'ny ministera amin'ny faritra maro samihafa, indrindra tao amin'ny faritra Boeny no entina aminao amin'ity anio ity. Manasanao ary antsoi izany hatramin'ny farany. Majunga, tanànan'ny voninkazo na ville des fleurs. Toerana nampiray tanteraka ireo vehivavy maro avy amin'ny lavalon'i Madagasikara tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy taona 2024. Fitovian-jo sy fizakantena ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy rehetra. Io no lohahevitra novoizina tamin'ity taona ity. Maro ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny vehivavy, na eo amin'ny lafiny arak'asa io, na eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina. Mbola betsaka nefa ny dingana azo atao ka manome toky anareo aho fa lara-pamehana lalipaka ato amiko ny fikarakarana sy ny fampivoarana ny tontolon'ny vehivavy. Ny fampandrosoana izay tiantsika apetraka dia miankina be dia be amin'ny fampandrosoana anareo vehivavy. Satria rehefa mandroso ny vehivavy dia mivoatra ny fianakaviana. Ary rehefa mivoatra ny fianakaviana dia mandroso mazava ho azy i Madagasikara. Amin'ny maha-vehivavy sy reny azy dia mazava ny afatra nentin-dramatoa Mialy Rajoelina. Za manokana dia resy lahatra sy manamafy fa ny ankizy vavy no beazina dia ho tonga vehivavy afaka mandrava ny sakana, vehivavy maleo tena, vehivavy mahay manolotra ny lalana izorana, ary vehivavy mitondra fampandrosoana ny firenena iray manontolo. Avelao isokatra ho azy ireo ny varavaran'ny hoaviny. Rehefa omenao azy ny fahalalahidin'ny fahalalana, dia ho hitanao fa misokatra ho azy ny vavahadin'ny fampandrosoana. Nandray anjara mavitrika tao anatin'ny filaram-be ireo andriambavilanitra eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana, manana ny anjara toerana lehibe eo amin'ny fanatrarana ny viana napetraka ny filoham-pirenena ireto vehivavy ireto. Anjara toerana lehibe ny vehivavy Ministeran'ny Fambolena sy Fiompiana, indrindra fa ny aty Boeny, satria ny 55% nay 50 isan-jato dia vehivavy, ary sehatra amin'ny tontolona ambanivohitra ny ankabeazany satria teknisiana, manana ingénieur kosa be da be vehivavy, manana dokotera vétérinaire vehivavy. Zay vehivavy tsy mena mitahy amin'ny lehilahy satria afaka mampiroborobo ny tontolona ambanivohitra, ary teknika arak'hevitra, afaka manolotra hevitra, afaka manentana ny olona. Ho fanatanterana ny andro voalohany napetraky ny filohan'ny Repoblika mahakasika ny fiahiana ny maha-olona sy ny lafin'ny ara-pahasalamana. Nanampy ireo tokantrano manana biby fiompy ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana tamin'ny fanaovam-bakisiny ny alika sy ny saka ho fiarovana amin'ny aretina haromontana. Ny haromontana moa dia aretina avy amin'ny virus izy io. Ny 7 isan-jato ny aretina haromontana dia azo avy amin'ny alika na saka. Dia izay indrindra no mahatonga anay anentana antsika pon'ny Majunga zany manao izao fanentanana rehetrarehetra zao mba ahafahantsika misoroka n'io aretina io. Ny tena tsara indrindra ho fisorohana n'io aretina io dia ny fanaovam-bakisiny. Tokony tsy ho adintsika fa aretina tena sarotra izy io satria raha vao tsy misoroka isika dia mety tonga hatramin'ny fahafatesana. Dia izay no anentanana antsika rehetra mba ho tonga anao vakisiny, memempona ny biby, saka na alika any an-tokantranontsika any. Fokotany maro tao amin'ny commune Andrenivohitra Majunga voalohany toa ny fokotany Amborovy sy Ambondrona no nisitraka ny fanaovam-bakisiny. Misy ohatra ny filoha Rajoelina, raha ty bodro aminay aty tonga aminay aty Ambondrona, bodro manano pikira saka. Zao ny saka anay fa tsy marary tsony, salama be zato.
fantatra araka ny tatitra nataon'ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny fahasalamana fa mahatratra 7,5 alina isa-taona ny olona matin'ny aromotana maneran-tany. Vita vaksiny sakanay. Miroso hatrany amin'ny fanatanterahana ny vina napetraky ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina ho amin'ny fahavitantena ara-tsakafon'ny Malagasy ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Toerana maro manodidina ny faritra Boeny no notsidihan'ireo délégation notarihan-Ramatoa Lesoa Nantenaina talehan'ny kabinetra izay nisolitena ny Ministry ny Fambolena sy ny Fiompiana Andriamatoa Ajarson François Tserdio tany Antoerana ny 7 Marsa 2024 lasa teo. Manomboka maly eo tena ara-tsakafo ny tantsaha ao Ampitolova, commune Belbaka, distriktan'ny Mahajanga faharoa, indrindra ny fanaovana vary atanety izay sambany natao tamin'ny faritra Boeny iny noho ny fampiarana ny teknika fambolena agroekolodzika izay fambolena mikajy ny tontolo iainana. Sationany nahazo tombontsoa tamin'izany inga dody tantsaha papita na paysan relais izay napita ny traikefany tamin'ireo tantsaha manodidina. Tena tsy nahafantatra an'ity fiompiana iny ma fambolena vary ty mihitsy ny teto andrehatra. Tanety, vary an-tanety eto ty. Fa rehefa nahazo fiofanana avy amin'ny ministeran'ny fiompiana fambolena sy ny fiompiana amin'ny Dirae eto Boina dia nahazo an'izao vokatra fambolem-bary an-tanety. Zahay amin'izao tena nahita vokatra be mihitsy ny zahay araka izao hitantsika eto izao satria ny vary zay faran'ny vary fohy ny taony singeran'ny vary tonga dia fa mahazo voka-bary ohatran'izao. Ty vary an-tanety ty masomboly avy any amin'ny fofifaty masomboly ty ny anaran'izy ty primavera. Zany hoe le primavera ty fa za efa namboly vary koa numerika 11 fa ny primavera dia voalohany vary namboleko tamin'ny Desambra izy ty 30 Desambra namboleko an'izy ty izao zany izy mbola 2 volana efa teraka. 2 volana izy efa teraka fa miandry n'izy hoe masaka tsara dia tafiditra eo amin'ny 3 volana farafahaelany ty vary ty tonga dia fa miakatra izy. Mampiasa ny zezika kankana ho fanatsarana ny nofotany ihany koa i Dody. Efa miditra amin'ny fanaovana fifantombiasam-boly ireo tantsaha aty amin'ny faritra Boeny mba hikajiana ny fanjarian-tsakafo. Izaho no tantsaha nahazo tohana tsara amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Nanomboka tamin'ny 2022 aho no nanao namparitaka an'io teknika io zay nanao le fambolena ara-teknika. Dia ny fambolena tena hitako nahaliana ahy loatra zany dia le fanovana fambolena mangahazo hadina lavaka zalazaina amin'ny teny vahiny hoe basket compost. Io no aparitako amin'ny tantsaha sady ataoko hatramin'izao satria noho ny antony ny taninay aty dia fa mihareraka tsy mety ny mangahazo ny bibikely manao ny ataony. Dia atao le fambolena ara-teknika ty raha fa nahazo le tohana nahazo le fahaizana avy amin'ny Ministeran'ny Fambolena dia nahitanay vokatra tsara dia tohizanay hatramin'izao ary aparitanay amin'ny tantsaha. Zany hoe mangahazo fotony raiky taloha amin'ny fambolena mahazatra zaranay raha mahita kilo raiky sasany. Amin'izao zahay nanao an'ity fambolena basket compost ty zay mangahazo adina lavaka farany latsaka raha ohatra hoe mangahazo botira ray natsatonay amin'ny tany mahatratra farany ambany eo amin'ny 30 kilo. De voatarika zaho voatarika koa ny manodidina ary aparitako ho an'ny manodidina le fambolena fa tsy tazomiko raiky satria zaho moa efa paysan relais zany hoe tantsaha papita modely aty amin'le faritra misy anay. Ny toy teto amin'ny station izay toeram-pikarohan'ny Fofifa eto Miadana izay manana velarana 4,000 hektara ny fitsidiana. Ny jerena manokana ny andrana eo amin'ny fambolem-bary ara-teknika izay mifanaraka amin'ny toetany sy ny toetrandro. Anisan'ny novolena tao anatin'izany ny vary ny rika 11 sy ny mavitrika. Teo ihany koa ireo karazana voly hafa toy ny voanjo izay ho aparitaka amin'ny faritra manodidina. Toerana ty dia toerana anankiray
nataon'ny FOFIFA ho famokarana masomboly fototra amin'ny saison asaka na saison pluvieuse ho amin'ny FOFIFA zany. Misy surface navelaka tany 9 hectara eo ato dia ny tanjona zany dia ny ahafahana mamokatra masomboly fototra ho an'ny deuxième grenier de Madagascar sy ny zone nord-ouest de Madagascar sy mamboly vary rehetrarehetra. Ny karazany ato zany aloha zao dia Sebota 281 sy FOFIFA varimanitra 1. Ny antony zany dia isan'ny vary tena tediavin'ny olona izy io ary tena mety aty. Misy fito eo zany karazany varan-drano izay vokarinay mahadiny na extra 360 izay isan'ny vary tena fantatry ny olona loatra amin'ny rendement sy ny adaptabilité any amin'ny fakotra andrefana zany. Dia misy koa ny tsiresin-drano misy le variété vaovao fivary 32 sy fivary 85 dia misy ny tsipala A. Nofaranana teto amin'ny commune Tsararano ato amin'ny lemaka Marovoay izay anisan'ny sokotry ny vary eto Madagasikara ny fitsidihandreo délégation. Misy ny asa ho tanterahan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fanohizana ny fanamboarana ny lakan-drano 3 kilometatra mahery mba hampitomboana ny vokabary eto amintsika. Misoratsika rehetrarehetra tonga indrindra nareo ao amin'ny androm-panjakana ambony eo ao amin'ny ministera zay tsy nanadiny fa nadiny namboarinareo izy ity mbola nasianareo fanaraha-maso fitsidina zany midika fa eo ambanin'ny masonareo ihany ny tatsaty Marovoay. Ka noho izany fisaorana be dia be aloha tolotranay amin'ny firenena sy ny gouvernemanta rehetra zay niarany asa taminazy misy ny agriculture nanovana an'ity zavatra ity, zavatra mahafinaritra be tena tsara misaotra zay midera satria tsy nariny fanjakana ty plaine ny boiny ity fa nijereny akaiky. Ka noho izany dia enikady amin'ninahitra zay. Araka izany tonga aty fotony tokoa ny asa fampandrosoana tanterahan'ny fitondram-panjakana. Izay no masaka azo natolotra tamin'ity fiarahantsika teto ity ankasitrahana ianao izay nanjoy izany hatramin'ny farany saorana manokana ireo ekipa izay nitantsorika tao amin'ny fanatanterahana izao fandarana izao. Mametraka ny mandra-piona mandra-pijery ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.